Manaraka akaiky ny fizotrin'ny fifidianana izay tanterahana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isan'ny tonga ny folakandro io ohatra zao ny tompon'andraikitra avy amin'ny SADC izay tarihiny filoha mozambikianina teo aloha Andriamatoa Joaquim Chissano tolakandro teo tokoa tamin'ny roratanoany no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena izy ireo nanatrika teny atoerana Volaravavy Stéphane Razafy-Matemby. Ijanona mandritra ny roa herinandro eto Madagasikara ny délégation tarihan'ny filoha mozambikianina teo aloha Andriamatoa Joaquim Chissano. Hiatrika ny fanomanana ny fifidianana, hijery ihany koa ny fizotry ny fifidianana amin'ny androny 5 Oktobra ary hijanona eto Madagasikara andro vitsivitsy aorian'ny fifidianana Andriamatoa Joaquim Chissano raraka ny nambarany. Nosoritany fa ny solidalana no arahin'izy ireo ary hijery ny zava-misy hatramin'ny ora farany SADC. En tant que médiateur, j'ai voulu être présent pendant les derniers jours de la préparation des élections et être là pendant les jours des élections et quelques jours après pour pouvoir suivre et savoir si je peux être utile en quelque chose à ce stade. Nous sommes orienté par la feuille de route. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de choses qui se passent à ces dernières minutes contre la feuille de route. Et je suis content parce que les nouvelles que nous avons de l'extérieur, c'est que l'ambiance est calme. Ny SADC izay efa nandefa mpanara-maso ny fifidianana eto Madagasikara. Ary raraka ny taritra voaray ho Andriamatoa Joaquim Chissano dia mizotra filaminana amin'ny fanomanana ny fifidianana ary heverina hoy izy fa itoy izay filaminana izay. Raha nanontaniana mikasika ny fisian'ny fandorana amin'ny foibe toeran'ny kandida sasany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy dia nilaza ny filoha mozambikianina teo aloha fa ilaina ny fanaovana fanajiajiana ary izay ihany hoy izy no ahafantarana na mifandраika amin'ny fifidianana ny lozan'ny tranga na zavatra hafa tanteraka. Nambarany ihany koa fa hijery akaiky momba io raharaha io ny tenany. Il faut faire l'analyse pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les motifs de ces incendies, est-ce que c'est lié au processus ou non, etc. Je vais me renseigner. S'il y a une investigation qui a été faite sur ça, je vais écouter les rapports. Et s'il y a quelque chose à faire, nous sommes là pour donner les meilleurs conseils. Tato ato dia nisesy ny fanambarana mitory fanoherana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Anisany efa naneho hevitra amin'izay fanoherana amin'ny fifidianana izay ny filoha teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka. Anisany nametra am-panontaniana ny mpitarika amin'ny fanelanana SADC momba io toeran'ny filoha teo aloha io. Nambarany ary fa toy ny hevitra rehetra ny fanambarana nataon'ny Amiraly Ratsiraka. Nosoritany fa mikatsaka ny anatotosana ny fifidianana amin'ny maro anisan'ny malagasy ary tsy misy olo-pirenena afaka hanakana ny fahafahan'ny olo-pirenena mitovy aminy andeha haneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana. C'est une opinion, c'est une position d'un citoyen que tout le citoyen a le droit d'avoir son opinion. Je crois que même ce n'est pas lui seul, il y aura plusieurs. Mais tant que la majorité veut les élections vont se tenir, ils vont participer aux élections. Et aucun citoyen a le droit d'empêcher les autres citoyens d'aller de l'avant et exprimer leur vote. Mandritra ny fitsidiana izay tanterahana eto Madagasikara dia eo amin'ny hery velona samy eto Madagasikara ny délégation tarihan'Andriamatoa Joaquim Chissano.